Miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandarana Zarahay Mahasoa ity, fandarana vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny tenako Dr Jean-Luc Ravilormisy no manolotra ny fandarana ary fifaliana sy tombontsoa lehibe ho ahy ny mifampitafa amintsika mandritra ity fandarana ity. Miarahaba antsika rehetra ihany koa mbola samy velonaina isaoran'Andriamanitra fa na dia mamely azy ity tsy mikaretina izay andeha atao hoe arety mandringana corona ity nalainy tsondrareo hoe covid -19 ity dia mbola velonaina isika na dia eo ihany koa aza ny sasany izay mety marofy no ny antony maro samihafa mbola velonaina ka dia sorantsika ny tompo amin'izany. Ny fandarantsika androany dia toy n'ilay fandarana fahadimy amby sivifolo izay nataoko ny resahako momba n'ilay famatsim-bola mifandray amin'ny tsy mikaretina corona na ilay hoe covid -19. Be dia be ny mailaka voaraiko taoko ny messenger ny afatra miafina dia nanapa-kevitra ako ny amaly an'ireny fanontaniana ireny ary hiverina na zava-misy kokoa momba an'ireto famatsim-bola ireto. Ny zavatra voalohany tiako mariana zany tao moa zany tsy tratra mihitsy le namoaka be dia be le famatsim-bola, be dia be zany ny zavatra misy amin'izao, be dia be ny fikambanana misy amin'izao mamatsy vola ho anatetikasa momba ny corona virus ity zany. Misy zany famatsim-bola isam-batany olona misy ho ana vondrom-piarahamonina, misy fikambanana, misy ana orinasa fa le fotoana hitsipona azy mihitsy, mitsipina, misy le teny mitsipina, le fotoana hitsipona azy mihitsy hitadiavana azy ny tena tantara tsy manatsara satria izahay koa dia tahaka antsika rehetra manana antonasa fivelomana ihany koa ary amin'izao moa zany aty aminay dia tena migadra ny trano, tsy afaka mivoaka ianao dia ato an-trano zany miasa ohatrany hoe mora ny miasa an-trano fa enjana be satria sady ny trano zany no lasa birao no eo ny ankizy milalao dia tsy ahoana moa tsy lalao miaraka amin'ny zanako sady mahafinaritra milalao miaraka amin'ny zalahy no ny zalahy koa zany mitady an'izay dia ny adidy tsy andany sy ny sisa sy ny sisa. Misy ihany koa moa ny namana tratran'ny fahasairanana misy nidao-sy ny fahoriana sy ohatr'izany dia eo daholo zany le nidiram-pahoriana mantsany dia eo daholo zany ilay andraikitra maro samihafa dia tsy afaka isika nanohy an'ireny le filazana le famatsim-bola fa dia hoezahana indray le izy ho averina atao, ho averintsika atao. Ka ho azavaiko tsara zany fandeha reto famatsim-bola reto mba tsy isian'ny resaka tsy mifankahazo sy mba tsy isian'ny fifanomezan-tsiny. Tsisy zavatra tsara mihoatra ny zavatra tsy zavatra tsara mihoatra ny zavatra mazava, zay zavatra mazava tsara. Zao ary ireto famatsim-bola mifandray amin'ilay tsy mikaretina corona ireto zany, ny famatsim-bola mifandray amin'ilay tsy mikaretina corona dia famatsim-bola avy amina fikambanana maro samihafa, fikambanana iraisam-pirenena maro samihafa, misy amin'ireo avy aty Etats-Unis, misy avy any Canada, misy avy any amin'ny Nigeria, be dia be zany le izy maro samihafa. Zay ny voalohany. Faharoa, tsy ny hetsika ny asa ao an'i Madagasikara no manome ny vola, tsy zahay no manome ny vola, tsy ny tenako, tsy zaza tsy za Ravilormisy, Dr Jean-Luc Ravilormisy no manome ny vola, tsy za, tsy za. Azavaiko tsara mihitsy zay mba hampazava tsara ny resaka. Tsy ny hainao manjeritsika koa ny AZ radio télévision na ny rahalahy fidèle, rahalahy fidèle Razara-Pierre tompon'ny radio, tsy zahay mirahalahy, tsy izahay mirahalahy, apetrako tsara zany zay. Zahay tsy manana vola omena hikarakarana hanampiana amin'ny corona. Raha mba nisy moa dia niriana hoe raha nisy azo atao dia mba nanome vola dia nanaritra tany amin'ny CCO, CCO koa dia anivata fa tsy manana an'izany isika. Ny antsika ny fahalalana no ananana dia iny zany no saraina ka apetratsika mazava tsara zay satria misy zany ery amintsika piano manoratra ty amiko dia minazy hoe mangataka an'ilay vola le lazainao fa hoe omena amin'ilay famatsim-bola. Tsy atompoko, azavaina tsara,
tsy manana n'ilay vola omena zahay ary tsy zahay no manome an'ilay vola. Alay azava tsara ty raharaha ty fa sao de anaherana ana eto ty loza olona fitenin'le rangahy zay sao de dira rangano eto aho ka tsy manome vola ary tsy mikirakira vola ary tsy mitantana vola momba ny corona virus ny tenako na ny fikambanana zay tariko na koa ny radio azedy radio televizion fa ny anananay de fahalalana sy ny fahafantarana ny fikambanana zay manome ny vola zay fandeana de anjaratsika zany zay te hahazo no manao ny fangatahana any amin'ilay toerana manome azy tsy aty amiko zany ny fangatahana no alefa fa any amin'ilay toerana manome anazy zay alay azava tsara le resaka fa ohatra ny tady ho afa loza afabaraka eto za mbola kekely anaka ka tsy tiranangano eto ako hoe aiza ny volako tsy raha tsy mahazo ao nareo de loza ny azo aho mandalo eny Madagasikara aho sao de misy miambiny ny vaty hoe ay amin'ny volanay zafady re tompoko mialatsiny azavaintsika tsara zany zay zavatray ny ataonay zany atao amin'ny hetsika aso any Madagasikara na ny ataoko de mampafantatra anareo ny toerana misy an'ilay vola ny anjaranareo dia ny mandefa ny fangatana any amin'ilay mpanome vola zay fa zao nampiko tamin'iny de zao hoy ahoe raha ohatra zany ianareo tsy afaka mandefa n'le izy na sahirana be nareo mandefa azy de zao alefa soty de hojereko raha misy azoko atao ny fomba andefasana azy amin'ny anaranareo zany hoe za zany manoro fotsiny de manampy fa ny olona mandefa azy tsy maintsy ianareo ihany misy moa zany am'ireo le fikambananareo zany mitaky izy hoe tsy maintsy orinasy ianao na vondrona de zay le nilazaiko hoe azonay atao manjery manontolo anay zany aty université manao an'le fangatahana miaraka aminareo fa tsy zahay akory no hoe zahay rery no mpangataka an'izay fotoana zay fa miaraka isika manao an'le fangatahana de nazavaiko tamin'izay hoe arafeto le izy tonga de fatao fiteny anglisy de mba alefaso kely ety amiko hojerena aloha de nisy tokoa ianareo nandefa an'izay misy 3 angamby izy eo voaraiko ao misy anankiray avy amina olona mipetraka any Behoririka de ny anankiray olona mipetraka any Tanjombato ma le izy takeo iny any Natsiondrano de misy anankiray koa zany mipetraka any Antanàna any Ambatondrazaka ka ny fandehany izy io zany de zao azavaiko tsara le izy misy zany isam-batan'olona ny mangataka de misy ndray fikambanana ny mangataka ka raha ohatra zany ianao tsy mahafeno an'le fipetraka mila fanampiana de angatahantsika le izy amin'ny anarana tsy hoe angatahana azafady diso azontsika angatahina azontsika angatahana amin'ny anarany ny lalam-pifanendrika etako le izy dia miaraka mangataka isika amin'izay fotoana zay de amin'izay fotoana zay zany dia ilaina ny mombamombanao rehetrarehetra amenontsika n'le fangatahana dia voarainao avokoa ny fifandraisana rehetra na ny mailaka rehetrarehetra avy any amin'le mpanome vola satria ao ny adresinao no ampiasaintsika de voarainao daholo ny toromarika rehetrarehetra satria ianao ny tompo-kevitra de ianao ny tompom-bola fa tsy zahay amin'izay mantsy mazava tsara hoe hitanao daholo ny fifandraisana fa isika maka efa be zay vola zay de tsy hita ny nanjavonany teto amintsika teto ka za ty tompoko tsy te andeha hidikizo andeha hiditra amin'ny pataloha tery ka hoe niaraka nangataka ndefa matsim-bola zay de tsy nahazo mety nahazo avy eny izy iny fa izy mantsy amin'zareo any andafy any de nohaniny any le vola fa zay tia nataony ina moa filatsy tamazo sanatria volony sanatria kabary aza mavo tsika tsy magnano an'izany edy tsy magnanjegny antiana zegny raha tsy fanao ary tsy atao ka le izy zany ianareo ihany zany no manao ny fangatahana amin'ny fotoana zay rahana manao fangatahana
dia miaraka isika manao azy. Alefanareo aty fotsiny ilay zavatra ilain'ny mpanivola vola dia finoana lay fangatana, finoantsika ny fangatana isika ho satria miaraka isika dia ianao zany mahazo ny dika mitovy ny rehetrarehetra ary mahafantatra ny fizotra n'ilay fangatana izay natao. Ka tsara zany azava izy io. Misy ray aman-dreny nanoratra taty amiko zany zao an'ilay resaka artista zany an'ilay artista dia hovaliako koa zany iny zao. Misy an'ity ilay hoe Zoz Soz zafady Soz artiste activiste relief fund dia nanoratra taty zany io ray aman-dreny io fa manao ina moa tena natao hiragasy, manao hiragasy zany izy dia mpitarika hiragasy izy hoy izy azafady hoy izy mantsy tsy hozy izy mpitarika hiragasy izy hoy izy dia mampitarika hiragasy azy zany dia tsy misy fihetsehana, tsy misy fampisehoana azo atao zany dia mba ahoana tsara moa filazany azy hoe mba angataka an'ilay fanampiana. Ka ohatr'izay zany zao tsy aty amina le izy mandeha ka satria tsy za manome azy fa mila zany miditra zany ray aman-dreny mandana ray aman-dreny ary eo manko zao le olana zao fazoko azy amin'ity le ray aman-dreny ity tsy afaka manao an'le fangatana izy no tsy fahalalana an'le teny anglisy dia eo amin'izay zany no ilantsika an'ilay olona manampy zany hoe ny ilantsika an'ilay olona manampy mameno an'le fangatana. Dia raha iso zany tele Soz artiste ty iny zany izy ao le adresy dia avoakatsika tsy maintsy miditra any amin'ny cyber atsika manao azy tsy maintsy miditra any amin'ny cyber café atsika mameno an'ity fangatana ty fa raha tsy zany tsika tsy tafavoaka. Dia eto zany ny zavatra atao dia tsotra be ka tsotra be soratana eto zany ny anaranao satria izy nefa misy fisoratana anarana ataonao eto legal name of applicant soratanao eo ny anaranao mampiasa écran roa eto ho anareo izay manaraka an'ilay vidéo sao dia gaga nareo hoe ary inona foana areo jeren'le rangahy eo amin'ny ankavanana eo mampiasa écran roa dia ny anankiray zany nanaova koa ny fampiarana azy izay azonareo arahana hitanareo izy afaka mahita mihitsy ny soratanao eto zany ny anaranao dia anarana fanampinanarana dia anaran'ilay artiste mpangataka zany dia ny anaran'ilay artiste zany mitovy ihany zany ny anaranareo dia ny adresy mailaka mila adresy mailaka zany tsika mila adresy mailaka dia avy eo tsindrina fotsiny le hoe submit tsindrina fotsiny zany lay submit ka izao ho an'le olona zany le olona lay hoe tsy afaka manao ka manoratra ty amiko aty hoe mba zay tsy mahay teny anglisy tsy hainay ty zavatra ty hita renao tanay dia zao zany ny azoko angaviananareo raha ohatra ianareo ka manana izy ty manko manahirana satria resaka vola izy ty matoky anareo am'le izy dia ny zavatra azontsika atao dia tsy maintsy mamorona adresy mailaka ianareo satria adresy mailaka anareo no ampidiriko ato amin'ity adresy ty adresy mailaka anareo mila mamorona adresy mailaka ianareo dia ny adresinareo zany no ampidirina ao dia izay no ahafahanareo mahazo ny toromarika rehetra hoe nahazo vola ianao na tsy nahazo vola ianao na miandrasy ianao io zany tsy mila nahavy zany io tsy mila nahavy nareo aminazy io amin'ity le hoe Soz ty zany le Sozy artiste and activiste relief fund ianareo ihany dia efa afaka manao azy dia mety teninareo hoe ka mora be amin'ny dokotera anie zany satria efa fataon'ny dokotera isan'andro hoe mora be ka mitadiava olona hanampy anareo any an-tanàna na taniny mpianatra zany na fikambana ay moa zany tokoa moa ty le tsy mahazo mivoaka ty ko ay misy an'iny koa mahany eo dia karakory manakory tsara izy ty zany ina natao aminazy ty so jereo vavaolana any rehefa ohatra zany nareo tena tsy mety vaolana dia alefa aso aty amiko aty dia ataoko foana le izy ampidiry koa ny anaranareo fa mila adresy mailaka anareo isika mila mamorona adresy mailaka ianareo ahafahako mampiditra ny anaranareo ao zany ampidirinao ny anaranareo dia ampidiry koa ny adresy mailaka anareo dia mila jerinareo matetika ny le mailaka reo iny ahafantaranareo hoe aiza ho aiza zany zay le fangatana zay nataonareo zay zany ny fandehan'le Sozy ho an'ny artiste io zany rehefa zavakanto mpanao zavakanto rehetrarehetra dia isika rehetra zay ao anatina fikambanana
miady ny zon'olombelona, rehefa miady amin'ny tsirariny, zay no antsoiny activiste, rehefa miady amin'ny tsirariny isika dia afaka mangataka. Mareo tsara fa efa nilazainy eto mareo tsara fa lazainy eto izy hoy izy fa efa 4,000 ny fangatahana voaraindry zareo 4,000 mahery ary efa lisitra fiandry zao, fa izy moa miteny hoe alefaso foana ozy ka, fa zareo raha teo sady mbola mitady vola amin'izy ity mba hanampina an'ilay reo lay olona miady amin'ny tsirariny zay sahirana tokoa tratran'ny tsy fiasana. Ny artiste moa zany zao ny mpanakanto tsy afaka manao fampisehoana fa de mbola mitady vola zareo sady manome vola, fa de atao feo foana ny anaranao. Ka tafiditra anatin'izay sokajy ny vondrona miady amin'ny tsirariny zay ianareo, na inona io le ataonareo, na raha ohatra koa ianareo anatin'ny mpanao zavakanto mpanakanto dia nandraisa anjara. Efa ao amin'ny Facebook ao le adresy rehetrarehetra, ao amin'ny Facebook fandarana fa 5:20, de aveo koa fandarana fa 4:20 zay naveriko ihany zany le listra, satria famalina fantahina ihany zany nataoko androany, famalina fantahina ihany nataoko androany. Ka ampidirao le anaranareo, averiko mamerimberina fa mialatsiny sao de leo be nareo zay tsy mpanakanto, mila manana adresy de nareo adresy miaraka de nareo ihany manao anazy de raha ohatra hoe izy nareo te azera angamba ampio de tsy maninona ary fa alefaso aty fa mila alefanareo le adresy mailaka de mampiditra azy fotsiny nataoko de nareo nareo mijery ny mailaka nareo satria tsy izaho ho any mandray vola ny manome le vola, tsy za manome vola, tsy za fa za mahalala ampanome vola, de fa ianareo no mangataka de ianareo no mahazo azy. Zay zany momba niny ho an'ny mpanakanto iny. Nde jerentsika indray ilay anankiray le hoe co-creation hub. Io zany de famatsim-bola hanaovana fikarohana sy fitaovana mifandray amin'ny Covid-19. Zay fomba rehetra ampiasaina hiadina amin'ny Covid-19 zany de manome vola zany ary zareo. Manome vola zareo. De tsotra be ny azy ny fangatahana. Raha ohatra zany ianareo te handray anjara amin'io, reto avy zany ny azy hoe famatsim-bola hanaovana fikarohana sy fitaovana mifandray amin'ny Covid-19 de azonao atao zany manao fanabeazana na fitaizana, fampahafantarana ny mombamomba ny aretina na antotam-baovao momba ny aretina na koa zavatra hafa ilaina eo amin'ny fiainana mifandray amin'io tahaka ny sakafo, fitaovam-pitsaboana, famokarana vokatra ho an'ny mpanjifa na koa ny olana trehny ny olona mpaneho hevitra zay enjehana, mpanao gazety ohatra, raha tsy diso misy mpanao gazety ihany zany na lainy zareo zany aloha de nadoboka satria asa inona tsara moa le hoe le izy io moa zany de tsy fantatra mihitsy fa hoe fa de fananakôreka moa de fa tsy maintsy zany ny afaran'izy ity, ny aretina azy ty efa mamedy ny faran'izany koa de zavatra ohatran'izany manao fikarohana momba an'izany ianao ohatra na manana vaolana amin'izany ianao ohatra ka azo ampiarina azo amparitaka maneran-tany, raha zany ny zavatra ataonao de ity le hoe co-creation hub ity zany no azonao ampirisihana angatahinao angatahinao. Ka izao ny ataonao de izao tia hitanareo ty zany zao le izy fanazavana momba azy ho anareo izay manaraka mivantana mijery amin'ny Facebook ianareo de ty zany le adresy le hoe co-creation hub de tsindrinareo fotsiny ity le hoe Google Doc, io zany no misy ny adresy fisoratana anarana. De ny ataonareo anie de izao misoratra anarana fotsiny ny ataonareo soratanareo ao hoe inona ny anaran'lay dedikasanareo zany de ny anaranareo feno de ny anaran'ny orinasa, raha ohatra nareo manana orinasa, raha tsy manana orinasa nareo de fikambanana, io zany lazaiko raha ohatra zany nareo tsy manana fikambanana orinasa fa tianareo hiara-iasa hoe ampiasa anay zany, zay zany no ampiasaina, tena moa zany no ampiasainareo, marina manana patron be dia be zany zady ka za io tsy mampanantena mahavita koa aloha anao aloha azavaina tsara fa sao de hoe manao ohatran'le hoe ataoko ohatran'ny inona ma le izy iny de hatramin'izao nefa ohatran'le taloha ihany le izy fa atao tsy hita le ataoko ohatran'ny izao de raha ohatra tena tsy mahita nareo de zay za zany vao miditra antsetra araka zay tratrako satria za koa manana andraikitra maro fa de atao zany zay fanampiana de atao eto zany ny anaran'le kompania de atao eto ny adresy mailaka, io le hoe ilaina le adresy mailaka ho anareo zay mandefa aty, adresy mailaka reo zany no ampidirina eo de ny lara telefona ahafahana miantso anareo zany ampidirina eo de aveo azavaina eto amizay inona le tetikasanao
ino izy io dia azavaina eto soratanao eto le tetikasa fenonao mihitsy zany ty fangatahana ty soratanao eto zany le tetikasa eo zany no soratana le tetikasa hoe project description dia avy eo azavainao amin'izay ny toerana misy an'ilay tetikasa amin'izao fotoana zao aiza ho aiza vao manomboka ve izy io sa mbola vao manamboatra santionany ve ianao sa efa tetikasa efa mandeha izy io misy ohatra nahita fanafody ravitsara ohatra na nahita fanafody voasary makirana sakamalao saka aitany saka viro izy aby zao tongolo lay tongolo gasy tongolo mena tongolo oignon asa inao aby tongolo be afangaro raha ohatra zany hitanao hoe tena fanafody mahomby isoroana dia azavainao hoe mbola vao manomboka izy io na mbola eo amin'ny fitrandrahana amin'ny hevitra arakaraky n'ilay sokajy iny raha ohatra zany misy fanazavana hafa tianao mena ihany koa momba ny tetikasanao na raha efa natomboka rehefa nisy vokatra azo dia apetraka eto araka io ilay lazaina io zany dia fahatraiza zany ianao amin'izao dia eto koa zany angatahany koa hoe inona avy ny anaran'ny mpikambana ao amin'ilay kompania raha ohatra zany kompania raha ianao rery moa zany dia nitenanao dia avy eo tsindrio le hoe submit dia tsindrianao fotsiny le submit dia lasa ny fangatahanao dia jerendry zareo ka raha mahaliana azy amin'izay le izy zany dia eo amin'izay izy no manatona anao zay ny ilantsika n'le adresy mailaka tanareo ty io le adresy mailaka dia manatona anao any amin'izay izy milaza hoe eny ary hitanay le fangatahanao ka dia liana zay dia ity zany ny inona ary ny fanampiantsika inona zany ny vola ohatrina ny ilainao sy ny sisa sy ny sisa ohatr'izay zany fandehana ka ny tiako ambara zany dia zao mahavelombolo mahitatsika manaraka ny fandarana mahavelombolo mahitatsika mandray anjara tena mahavelombolo manerana antsika fotsiny zany amin'izao dia ny fanaovana n'ilay tetikasa na le fangatahana satria eo zany le tsy fahafahana mihetsika ny trano eo koa zany mety ilay tsy fahafehezana ny teny angalisy dia ny vahaolana amin'io vahaolana tsotra be araka ny hitako dia hoe mitadiava olona mahiteny angalisy manampy anareo amin'ny fotoana zay tsy afaka mihitsy tsy mahita nareo dia manrataty amiko dia jerentsika eo zay azo atao fa apetraka mazava tsara nefany izaho ny tenako dia tsy miditra mihitsy amin'ilay resaka fahazahoana n'ilay vola mameno an'ilay fangatahana fotsiny ataoko dia menareo ny adresy mailaka dia makany aminareo any ny fifandraisana rehetrarehetra dia nareo siry zareo no mifanaraka fa tsisy idirako ny amin'ny fanomezana ny vola fitsinjarana ny vola tsisy idirako tsy tompona andraikitra amin'izany aho ka lay atao mazava tsara nisy sao dia anahirana eto ina moa le fiteny raisiko fafolombelona daolo nareo rehetra maheno ahy io fa atao mazava tsara mihitsy ty raha ty io sao dia anahirana eto fa be zay hoe misy vola ho tongareanany ity covid ty manko ny ataon'olona fitadiavam-bola izy io ary tena misy tonga dia mpanarevo be ao anatin'ny fahorian'ny hafa zany tsy mbola nahalala za tsy nahitaka za tsy te hiditra kafoiazy mozy ny fiteny amin'ity tsy andeha hiditra sakoroko amin'ity eto fa kosa dia azo atao tsara ny mifanampy sy ny mifanohana ary azo atao tsara ny mifamelona azo atao mifanohana fa amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy misy fampatokisana le izy mba tsy hanahirana antsika mianakavy zay aloha zany ny androany alay hijanona aloha fa efa alina be ny andro fa mila mandeha matory fa dia samitain'andriamanitra isika rehetrarehetra alina be ny aty zao manao an'ity fandarana ty efa atoandro efa mazava be any amintsika na Madagasikara amin'izao fotoana zao fa dia samitain'andriamanitra isika samia ho ela velona ho voaro amin'ity aretina ity raha arak'izay azo atao re tompoko tain'andriamanitra ianareo iny io moa zany ny teny efa nitahiny fa dia tena alay mijanona andragno raha mbola azo atao hoe zay tsy maintsy mandeha ihany mandeha dia fantatro le fahasairana fa tsy maintsy mandeha mitady isika zay tsy maintsy mandeha ihany mandeha fa zay afaka mijanona alay mijanona fa raha be izy ity eto aminay eto mponina vitsikely ny eto amin'ny tanàna eto tanàna kely ty misy an'ity anjerimanontolo ty mpianatra ny be dia be fa zao moa zany mpianatra na rehefanody eo amin'ny fitonjato sy arivo fotsiny zay mipetraka eto fa amin'izay fitonjato sy arivo zay ny statistika ny voaka andro any efa 7 amby 20 no fantatra fa voan'ilay aretina dia efa mifanakaiky amin'ny isan'ny Madagasikara 7 amby 20 ary 3 no efa nindaosy ny fahafatesana jereo amin'izany fa kely sisa dia ho tratra ny atsasana ohatra efa atsasany ka atsasana zany efa 5 isanjato ny atsasana zay koa zany atsasaky ny 1 isanjato 5 isanjato ny mponina eto zany efa voa jereo amin'izany
satria ny folo isanjato no fitopolo am'zato zao nefany efa misy dimy amin'ny valopolo jereo am'izany le izy zay moa zany zao tena mikahadrandrano mandeha mitsena zay no atao de mandeha miasa de zay de mipoka mipoka tsy voaboaka voaka ny tokotany eo misy tokotany malalaka ilalaovana satrany fa mikahatra araka zay azo atao re tompoko tain'Andriamanitra tena mbo miangavy raha mba azo atao mipetra tsara ny trano ny zaza rehefa mandehandeha alay an-drano milalao na ho tokotany fa tsy alefa mandehandeha rehefa tsy maintsy mivoaka moa akory atao fa ny fitadiavana koa mazaka maniraka fa raha azo atao dia mba lay mijanona tena mbo miangavy ako fa raha mangy ty eny fanjakana moa nylaza fa vohomana ono zareo fa nanomana ka hitatsika izy io alay tsy be resaka fa de io moa zany samy mahita ny azy eo de samy milaza ny hoe vohomana sy ny tsy vohomana tany fa zao ny aza voany fotsiny fa dia zay mba torohevitra fiangaviana ataoko antsika rehetrarehetra samy tainy tompo samy olavelona toizantsika indray ny famalina fantahina zany amin'ny zoma fa zay aloha zany androany fa dia mirarosoa antsika mianakavy mirarosoa tokoa misaotra antsika zay atao amin'ny antsika ny asa ho an'ny Madagasikara misaotra ny AZ radio television misaotra ny teknisiana nampitany feo isaoran'Andriamanitra manome ny aina sy ny fahalalana ary koa ny tombotsoa ahafahantsika mifampizarazay maso samby tsara rarosoa tokoa